ohatrany hoe fanaraka amin'ny zavatra zay resahantsika mihitsy ny evanjely zay entsika nahitran'reto andro anankiroa reto. Androantsika dia mamaky an'ity evanjely ity zay anisan'ny toetra anankiray maneho sy mampiseho ny maha-i eglizy ny eglizy dia tsy inona fa ny famelan-keloka. Entsika teo masindapiera ny solotenan'ireo mpianatra ary solotenantsika rehetra mihitsy fa ifanontaniana io dia fanontaniana miverina amintsika isan'andro amin'ny andavanandrom-piainantsika hoe indrindra ka tsy tsika ny diso mandra-pahoviny zany mbola afaka mamela heloka. Mandraindray koa disotsika dia enjehany eritreritreny hoe avelany avy sa ahoana, inona ny dingana ataoko mba azahoako ny miverimberina be ireo fantaninao amin'ny fomba maro samihafa. Masindapiera moa no solotenantsika raha tsona dia hoe tena andavanandrom-piainantsika mihitsy io. Masindapiera moa nitady tsika hoe reraka ihany ngamba ny farany dia amin'ilay fiarahan-disy fiaraha-miaina hoe mbola tokony hamela foana ve mandra-pahoviny. Tenenin' Jesosy teo mon père mahay an'io tsara hoe za tsy manao anao hoe impito fa impito polo fito mbola calculable ihany zany moa mathématiquement parlant. Fa fantatsika hoe maneho ny hafenona ny fitopolo ny fito ao amin'ny evanjely tsy idirantsika lalina zay ilazan'i Jesosy fa tsy misy fetra io ny famelan-keloka tsy misy fetra. Dia eo za mino fa masindapiera taorinan'le valiteny dia mety nangatsika mihitsy hoe dia ahoana ary zany tsy misy fetra le izy dia ahoana ny fomba iainana an'izany. Dia mino fa takatry Jesosy ny ahiahiny masindapiera na le teneninao an-tsainao hoe aizanao possible an'izany. Dia entsika teo efa entsika tsy enjery le parabole ny tenenin' Jesosy amin'ny famelan-keloka nataon'ilay patron zay mpanambola tamin'ny mpiasany io. Fantatsika tsara efa haintsika tsara ny hoe ny justice io raha tsy miaraka amin'ny pardon dia pokaty ihany io. Pokaty ihany ary mbola azo anaovana kolokolo koa ary ny justice. Fantatsika tsara zany eto raha amin'ny fiarahamonina andavanandrom-piainantsika fa ao amin'io famelan-keloko io ao no misy ny hafenon'ny justice pardon. Ary io pardon io dia ny patience no lalana mandeha makeo. Dia zavatra anankiroa le patience ny resahan'i Jesosy teo dia voalohany hoe le patience nananan'ilay tompotrosa hoe omeo andro omeo fotoana dia ho alohako ny anao rehetrarehetra. Dia nangoraka izy nanome fotoana nandoavany an'ilay trosany maharitra. Dia iza moa io olona maharitra dia fahaitsika tsy enjery hoe Andriamanitra ray io maharitra amin'ny fotoana rehetra ary isan'andro tsika dia afaka amin'ny tenan'io hoe mba omeo fotoana dia alohako ny anao rehetra. Ary zay ny mahafeno ny famindram-po satria manana fotoana na Andriamanitra ray iandrasana antsika hiverina ny aminy na isika ihany koa satria misy zavatra be da be akantsika bahana isan'andro ao amin'ny fahotany io tsy fohitsika ielany, tsy vitatsika androany, tsy vitatsika rahampitso rafakapitso heritaona indraindray mandava-piainantsika dia mitarazoka manaraka antsika eny fahotany fahazaran-dratsy. Fa omen'Andriamanitra fotoantsika fa isika koa mila maka an'io fotoana io ahafahana mibebaka. Ary indrindra dia zay le tapany faharoa amin'ny evanjely ahafahantsika ihany koa mamela heloko. Misy zavatra tsy vitatsika androany dia androany ny mamela azy indrindra ka oza hoe tsy isika ny diso fa alaivo ny fotoana mahareta tonga farafaratsy ny tonga ny amin'ny faniriana hoe indray androany mbola ho vitako ny amela heloka. Valabla foana io na ho an'ny mompera miara-miaina na ho an'ny mompera ny amin'ny pastoraly indrindra ho an'ny fianakaviana ho an'ny mpivady. Misy zavatra tsy vita hifamelana androany